Riavako malala ho mitompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'i Jehova mananatra. Ny tenin'i Jehova mananatra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:12. Ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Arindro nisy lehilahin'Andriamanitra avy tao Joda, tonga tamin'ny Betela no nitenin'i Jehova, raha mbola nitsangana teo anilan'ny alitara andodi-didinkazo manitra Jeroboama. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra niantso ny alitara araka ny tenin'i Jehova ka nanao hoe: Ry alitara, izao no lazain'i Jehova. Indro izaza ateraka ho an'ny taranak'i Davida, Josia no anarany, ary hovonoiny ka aterina eo amboninao ny mpisorona amin'ny fitoerana avo, izay mandoro didinkazo manitra eo amboninao, ary taolan'olona no dorana eo amboninao. Ary naneho fahagagana andro izay izy, nanao hoe: izao no fahagagana izay nolazain'i Jehova, indro hitresaka ny alitara ka hikorotsaka ny lavenona izay eo amboniny. Ary noho reny Jeroboama mpanjaka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra izay niantso ny alitara tao Betela, dia naninditra ny tanany niala tamin'ny alitara izy ka nanao hoe: hazony ilay io. Dia maty ny tanany nahinjiny nanondro azy iny, ka tsy azony hiketrahana intsony. Dia nitresaka koa ny alitara ka nirotsaka ny lavenona teo amboniny araka ny fahagagana izay nasehon'ilay lehilahin'Andriamanitra noho ny tenin'i Jehova. Ary ny mpanjaka namaly ilay lehilahin'Andriamanitra nanao hoe: mba hifony amin'i Jehova Andriamanitra aho ka mivavaha ho anay. Mivavaha ho ahy mba ho azoko hiketrahana indray ny tanako. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia nifona tamin'i Jehova, ka dia azon'ny mpanjaka no ketrahana indray ny tanany ka tonga tahaka ny teo. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'i Jehova mananatra. Efa niteny Andriamanitra fony fahatestameta taloha, dia niteny Andriamanitra tamin'ny andron'ny testameta vaovao, ary mbola miteny tsy mitsahatra Andriamanitra mandraka ankehitriny amin'izao andro iainantsika vanim-potoana ankehitriny izao. Miteny tsy mitsahatra Andriamanitra. Eto izao dia nirahan'Andriamanitra ilay lehilahin'Andriamanitra, solotenan'Andriamanitra miteny, tonga ananatra any Jeroboama mpanjaka. Fa rehefa nizara roa tokoa ny fanjakana, dia nanangana fanjakana avaratra i Jeroboama, ary toa nitsangana niaraka tamin'izay ny fivavahana vaovao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Nanorina tempolo tao Betela sy tany Dana Jeroboama, ary nanangana saromby volamena tao mba ho tompona. Ho mariky ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra an'izany dia indro nirahan'ilay lehilahin'Andriamanitra hitondra anatra ho an'i Jeroboama mpanjaka sy ny olona izay noentiny. Ary mba hanamarinana fa tsy olona miteniteny foana ity lehilahin'Andriamanitra ity, dia misy famantarana maro manamarina fa tena avy amin'Andriamanitra izy. Eny, Andriamanitra miteny mihitsy ity lehilahin'Andriamanitra ity. Fantatr'ilay lehilahin'Andriamanitra sahady ny anaran'ny mpanjaka izay ho avy 300 taona any aoriana dia i Josia zany. Fantany sahady ilay mpanjaka hitondra fantsipivavahana rahatrizay.
indro io mpanjaka ho avy io no hanorotoro ny altara avo sy ireo mpisorona zay mivavaka aminy rahatra zay. Ary indro hitresaka ny altara, ary tsy mijanona teoria fotsiny zany anatra izany fa tonga pratika mihitsy, ka de izay mianakendry tahaka ny Jeroboana, ny anakendry andrefy an'Andriamanitra, andrefy ny lelan'Andriamanitra, de indro tonga maty ny tanany ka tsy afaka noketrahana intsony, ary de hita teo fa nitresaka ny altara. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, anatra lehibe ho antsika ankehitriny koa zany, anatra ahatonga antsika hanaiky sy andray ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, anatra manitsy, manindrona, eny mitondra antsika ho amin'ny fanavaozana ny tenin'Andriamanitra. Aoka ho andairan-teny, aoka ho kristianina andairan'anatra isika araka ny soratra masina, fa ambara riavako fa mora kokoa ny fananaran'ny soratra masina noho ny fananaran'ny fiainana. Rehefa tsy laitra anaran'ny soratra masina tokoa mantsy isika, de ny fiainana no ananatra antsika ka de hitondra antsika ho amin'ny fahaverezana, ho any amin'ny fahafatesana zany. Aoka hazoto hiaino an'Andriamanitra isika, aza miaino feo hafa ivelany izay ambaran'Andriamanitra araka ny teniny, aza miaino bitsika hafa izay hahavery sy ahatonga ozona na hitondra hamarina anao amin'ny fahafatesana. Tsaroantsika ve fa ny fiainon'ny Eva feo hafa, bitsika hafa ankoatr'izay nibaikoan'Andriamanitra azy no izakantsika ny vokatry ny fahotana ambaraka ankehitriny. Jodasy na de isan'ny apôstôly 12 ary, de niaino feo hafa fa tsy mba nifantoka tamin'ny fampianaran'i Jesoa ka tonga namadika ny Tompo. Ianao androany, anarin'ny tenin'Andriamanitra mba hazoto hiaino an'Andriamanitra, ho mpiaino mpakatoa fa tsy hamitaka ny tenantsika. Ndrao ho sodokan'ny mahampanompon'Andriamanitra, ndrao ho sodokan'ny izay maha-kristianina sy ny faharetana tamin'ny fivavahana, fa tsarovy fa ity lelan'Andriamanitra zay voaresaky ty aza. Raha toizantsika nivaky ny teny de mbola voafitaky ny feo hafa ihany koa, ka na de nitenenin'Andriamanitra hoe aza miantrano na misakafo any aman'olona, de voafitaky ilay feo hafa, ilay zokiolona, mpaminany zokiolona zay heverina fa manana traikefa, kanefa tsy Andriamanitra no nibaiko azy. Aokary mba ho mora anarina isika, araka ny hirantsika ao amin'ny firana FFPM hoe zazakely tsotra sady marina, ho tony mora anarina tokoa isika ry havako. Rehefa mandray ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra isika, de fiainana sy fiadanana ny vokatra izany, ary fiainana no sitrak'Andriamanitra ho antsika. De ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra tsy toa misaotra anao zahay no ianao ilay Andriamanitra zay efa tia anay hatramin'ny voalohany, manome fiainana sy fiadanana, ilay miteny, mananatra, manindronam-po, mandresy lahatra, fa ny soratra rehetra zay nomeny tsindrimandrinao Andriamanitra de mahasoa ho fananarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana zay diso, ho fitezana araka ny fahamarinana. De ho zanaky ny tenin'Andriamanitra neny fiangonanao, ka naiko ahitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. De mivavaka izay Tompo amin'ity andro anio ity, ho an'ireo zazakely rehetra, ho an'ny zaza, ankizy rehetra manerana izao tontolo izao, indrindra ny zanaky ny fiangonana, indrindra ireo zaza malagasy, mba ho tsara fiarovana,
ho tsara fiantohana ao aminao Andriamanitra. Dia ataonay amin'ny anaranao zany vavaka izany, ry Jesoa Kristy Tomponay. Amen.